Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny Alatsinainy hatramin'ny Zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakariny efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny Alatsinainy hatramin'ny Zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny Alatsinainy hatramin'ny Zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakariny efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny Alatsinainy hatramin'ny Zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray rasana bamarano eo amintsika amin'izao fotoana izao a. Dia farinay ny tena komena aminao eto androany natao izao fandarantsika. Vavaka fiambenana izay rano amin'ny fandarana Andramoka Izaho a, ny Aky Radio a, dia ny mpikambana tao anatin'ny groupe izay maharesy. Dia monina fiadanana tompo amintsika tsirairay avy ary dia miarabanao rehetrarehetra izay tonga eto a, na nefa paketo na n'izay vao tonga eto, raha vao androany vao tonga eto dia miarabanao manokana mpifaliana mihitsy ary teteny aminao manao hoe maharitatra amin'ny farany a, tsy kisendrasendra koa natongavanao eto a, fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia teteny aminao hoe maharitatra amin'ny farany a, mino a fa isy fanontaniana voavaly a amin'ireo fanontaniana apetraka eo amin'ny fiainanao ireo a, mino a fa raha mangetaeta ianao a, misy etaeta tsy mety apaka dia ty tenin'Andriamanitra ty mety hanalana etaetanao. Raha misy anohanana tonga amin'ny fiainanao a dia avoky anao any tenin'Andriamanitra, ary raha misy rahatra eo amin'ny fiainanao, rahatra-po a, dia hanasitrana anao any tenin'Andriamanitra ka dia tonga soa dia maharitatra amin'ny farany. Araka etsika miadin'ilay sasany eo a, hihaino hevitsika, hihaino vavakantsika, hihaino tenin'Andriamanitra, hihaino famelabelarana ny tenin'Andriamanitra. Dia matoka fa tsy taka niderinao teto ny voanao eto androany fa ahery ianao a, hitraky ianao a, dia hitondranao any amin'ny fandresena izao a tenin'Andriamanitra, izao fandarana izao izay hitorinana ny herin'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra, hitorinana ny Jesosy Kristy. Alleluia. Lelohan'ny fiangonana tahiny tompontsika rehetrarehetra. Tahiny tompo manokana koa raha latojo kamba raha tsy diso marina ve sa diso fa raha latojo no niditra voalohany teto androany tao alohan'ny ranabavy Lina. Misy iray manao hely fotsiny hoe raha latojo niditra voalohany teo, satria izay hitako ety satria sao dia misy efa lasa teo aloha mba tsy isian'ilay hoe nangalatra tsodrano. Eny ary raha latojo no niditra voalohany teo matoa misy manao eny ary ndao ary omentsika anazy ny tsodrano amin'ny Isaia 4:20 raha latojo ny tenin'Andriamanitra efa nomaniko an'izay olona hiditra voalohany teto androany. Ny teny manao hoe anaran'i Jesosy, aza matahotra fa tsy homenatra ianao ary aza mangahay fa tsy havela ho afa-baraky ianao, fa ho adinonao ny henatry ny fahatanorànao ary tsy ho tsaroanao intsony ny tondromaso fony mpitondra teny. Efa tsy mpitondra tena intsony ianao zao hoe manambady ianao fofombadin'i Kristy. Alleluia. Dia aza matahotra raha latojo fa tsy homenatra koa ianao ary tsy havela hangahay ahy, tsy havela ho afa-baraky ianao fa aza mangahay ahy. Tahiny tompo raha latojo dia tahiny tompo rabavy Lina, Zamina kamaradin'i Jesosy,
raha nabavy laovilitina eliana miariniena fenana rakoto kodaleoni ary togaso koa nambinina tsily amboaraniela mamy razanaso Sylvie ajadomona Zamina kamaradin Jesosy itody raonso taitompy ihany koa Angelina Andrinasolo, alléluia, tonga soa, nanabavy Angelina Rodriguez na hoe Erika anatra izy atao amin'ny Facebook tsy anarany mantsy fa Angelina tena anarany. Razana Monika, tonga soa ihany koa Rodine Marie, Rantaline Marie Charline, Antra Clarisse fahombiazana fitahina, Ravaka Nana Nainael, Eliana Miarniena, Soameva, Selina Rosemina, tonga Soameva sy Marijo, Erika, Kodaniela, Anjasika Patici, Edith Charline, tonga Suzelle, manao ny rano, manao ny vidim-piainana Majunga, tena hitako tamin'ny Facebook tao lafo be eo ny vidim-piainana Majunga zao, to 5,000 ny inona izy ty? 5,000 ny karoty moa hitako teo androany. Mirary soana rehetrarehetra tsy ny Suzelle ny Majunga rehetra fa na rehetra sy ny Madagasikara. Ohatra mbola tsy tapitra ihany ny olana fa dia mitondra-bavaka anareo mahereza dia mahatanja fa ianareo nge ho ataon'Andriamanitra isy gosena hipetrahana dia miakatra ny rano na dia lafo ny fiainana misy toerana metrahan'Andriamanitra anareo ataon'Andriamanitra lavitra an'izany any ianareo. Itompo Berthe Sava, Niana Maheny Soa, Kadaka Malala, dia iza koa misaotra anareo namaly Tojo, Erika Raka, any ambany vo hita Erika Raka, I Fontaine Lalanirina, Tahin Jesosy, I Ama, I Jonatana, Sisisor Natojo Saray Tojo amintsika rehetra moa zany tsodrano zany Mampionina rapaina ihany koa Tina Rakoto Arzaka, Sondolanirina, dia miakatra be daholo ny zavatra ho Giselle. Maherezy nareo tainy tompontsika menakavy faly mahita anareo faly miaraka aminareo. Maro moa tsika tsy nisy ny fandarina ilana tsiny, tsy nisy ny fandarina satria nisy zavatra nitranga tamin'ny telefonako maly nanomboka maly maraina ka tsy haiko nanomboka tamintsika vao vita fandarina tamin'ny latsinainy alina iny za moa aveo natory dia tapaka ny telefonako, tsy nisy connexion tsony, tsy nisy données mobile tsony ny telefonako tsy nandeha ny telefona zay niantsona tamin'ny numéro telefonako tsy nandeha, tsy voavoaka ny trano, tsisy WhatsApp, tsisy Telegram, tsisy rehetrarehetra satria tsisy ninona zany. Dia ny arivan'iny omaly ariva zany amin'ny fotoana efa akaiky ny fandarina mbola miresaka amin'ny support, amin'ny technicien, amin'ny assistant, amin'ny ina moa zany le mpanao dépannage iny amin'le opérateur dia mbola misy zavatra maro mila atao, misy zavatra be dia be natao maly alina dia tsy possible mihitsy ny nanaovana ny fandarina maly satria tsy afaka niala teo ny fampiresaka tamin'ireo olona reo. Dia rehefa teo moa zany natao ny alanenina rehetra, natao ny dépannage à distance sy ny rehetrarehetra dia tsy nety niverina mihitsy ilay izy. Zao ny teniny hoe eo entre
3 à 5 jours izy dia mahazo puce vaovao ianao mandeha ny telefôna anao. Tsy andro koa zany tompoko satria nizaho moa dia mampiasa telefôna mihitsy amin'ny asako. Dia mbola olona firy ndray zany nizarako numéro vaovao ve sa hoe inona ny zavatra atao hitovy ahoana? Tsy andro koa zany tompoko. Dia tena farapakeliny izy 3 andro no azonao. Esorina n'Andriamanitra rehefa fa androany hariva ihany dia azo le puce. Nandeha ny telefôna androany rehefa tamin'ny efatra sasany amin'ny 5 iny nandeha ny telefôna esorina n'Andriamanitra ka tsisy ny telefôna tsy ny fandarantsika maro satria mbola nikarakara an'izay. Zay no zavatra nitranga. Esorina an'i Jesosy fa mandalo fotsiny rehefa ny zavatra ambanindreo marikeko ary tsy fantatra mety mbola azo anareo ity zavatra ity. Tapaka ho azy ny telefôna anareo mila soloina aingana mila soloina mihitsy ny puce. Ny numéro aloha kory tsy niova tsisy niova kory fa ny soloina vaovao le puce. Fa zao zavatra andreo marikeko tsy mitovy ny tanjak'ilay teo sy le amin'izao hoe tokony tsisy iova. Tokony tsisy iova zany ohatrany misy zavatra ohatrany tapatapaka tsy haiko hoe mbola tsy zatra amin'le telefôna fa izy sa fa misy ohatrany sady tsy amin'le tanjany teo aloha toerana tokony azahoako connexion tsy lasa tsy azahoany ka tsy fantatro na fandrisihana ny olona hiditra amin'le 5G ve sa tsy fantatro eo tsika mahalala azy fa dia izay ny zavatra nitranga. Hotahiny tompony antsika rehetrarehetra. Mbola avy ny orana androany sady ny mampalahelo amin'izy efa misy cyclone tamin'ny sahady miainga aviana. Efa renareo misy cyclone hafa mitady hiditra sady efa any faritra Sava iny fa dia tena mivavaka ho anareo ho an'i Madagasikara fa dia tena dibo-drano. Neny lalàhy koa nanao ohatr'izay. Mitovy zany anaizy lalàhy tsy mitovy intsony ny tanjak'ilay izy lalàhy ohatrany tsy mikapite 4G intsony eny andalany fa 3G dia avy eo tsisy dia misy dia tsisy. Dia ohatrany mahavariana ilay izy fa dia ranambavy tsika maheno soa zao ny Jovavolombelona fa omaly tapakadiny 8 ny courant tany Italie. Efa manomboka midikiditra amin'ilay izy tsika moa tsy tahitra raha vao tonga ny fotoana tapaka io izay tapaka eo dia tapaka fa zay ilay zavatra efa nilasantsika eto. Mahireza daholo samita iny ny tompo. Zay no hoe lafa andeontsika hiditra amin'ny fandarana amin'izay andolotsika metraka ny fotoana am-pilatan'Andriamanitra mino ny zavatra rehetra. Andolo ampandrotsika ny nambavitsika Tiana Rakotoazaka eto Frantsa izy no hivavaka fanombohana amin'ity androany ity. Tavetsika ienohiry dia hiditra zavatra any amin'ny tenin'Andriamanitra isika izay hoentiny ranambavitsika Rosemina Selina Ida Rosemina mitoantsika tenin'Andriamanitra. Andao Tiana Rakotoazaka hivavaka ametraka amin'ny fotoana am-pilatan'Andriamanitra. Teny tompo Tiana Rakotoazaka anao ny fitenenany. Tahiny Jesosy tsika rehetra dia faly be ny tena kiriava-malala tafiaraka aminareo izao takariva izao. Tahiny Jesosy Pasteur Mivady hiaraka hivavaka arsika. Jehovah-Andriamanitra Ray Malalo, amin'ny anaranao Jesosy ny angatahako izao vavaka izao ary ho fitahiana ho an'ny olona rehetra ary sy izay vavaka sy tenin'Andriamanitra masina izay ho totosaina eto. Jehovah-Andriamanitra, misaotra anao be dia be izahay raha mbola tafaray sy tafavory eto androany Jehovah-Andriamanitra, satria fantatrao dia ratsy ny nianao, ratsy ny fitiavanao, ratsy ny fahazavanao, ratsy ny fitahianao masina Jehovah-Andriamanitra tsy tonga eto indray izahay. Ratsy noho ny herinao ihany koa Jehovah-Andriamanitra masina miaraka aminay tsy mbola mahatafavoaka anay miteny sy misaotra ny anaranao sy mankatoa ny teninao ary manomeza ny voninahitra Jehovah-Andriamanitra ka dia isaoranay be dia be noho izany. Mangataka aminao ihany koa Jehovah-Andriamanitra. Da io ireo havanay, ireo namanay, niza Jehovah mangetaeta anaraka amin'izao vavaka hariva izao satria fantany fa ny herim-bavaka Jehovah-Andriamanitra dia mitondra fitahiana, mitondra vahaolana, mitondra zavana ary mitondra eram-panahy. Ka raha mangetaeta an'izany izy ireo Jehovah dia fangay no tonga eto toy ny
takariva ary ara-potoana. Jehovandriamanitro, izay rehetrarehetra ho totosaina eto koa, na toriteny na fivelambelarany teny masina na vavaka ho an'ny firenena sy izay rehetra tenenina eto Jehovandriamanitra, dia aoka ny herinao masina ny hanazavan'izany ary tondra eram-panahy ho an'ny olona, tondra fitahiana ary ireo izay malemilemy, ireo izay matoritory, ireo izay reradraraka dia afao amin'izany Jehovandriamanitro. Fa aoka ny herinao masina lehibe azava ahery toy ny masoandro Jehovandriamanitra, raha nasitrana ny olona tsiraray avy izay makatoa amin'izao fiarahana aram-bavaka izao. Misaotra be dia be Jehovandriamanitro, voninahitra sy tera amin'ny anaranao masina indrindra ary fiadanana ho an'ny olona rehetra izay makatoa ny teninao masina lalandava. Aleloia, amen. Tahiny Jesosy tsika rehetra. Aleloia, mankasitraka indrindra andranambavy Tina Rakoto Arzakitsika tao anatin'izay vavaka fanomboana lentina nanomboana amin'ny fotoana izay. Dia misaotra anao dia tombo fahasoavana mitombositra dia fanatera amin'ny ankonanao dia Jesosy hamaly fitia tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao. Tany tompo i ranambavy iavy mbola tsy narabeko teo. Any Mangenga tapaka ny lalana, tsy dia mahita lalana tsikotan'ny tapaka tsony azy zao aloha zany. Ao ny tena tapaka, ao ny tsy azo ale, mitovy amin'ny tapaka ihany satria dia fotaka ambatondra zaka. Tsy dia tsisy lalana tsy simba zany, tsisy lalana tsy tapaka. Asoenina Fabiola tahiny tompo izay mbola tsy voaravako. Ndao ary Emile aritsika dia avy hatrany aho anaty tetena makatoerana tsara. Chinezao ihany ve no nahazo hery? Ratsy izy manao an'iny lasa dia miverina iny ranambavy Anitra Clarisse. Engany mba tsy ho verina fa mba ho levina any an-dalana eny izy, fa cyclone miverina mantsy ratsy satria nahazo hery avy any amin'ny ranomasina izy dia miverina dia mitondra tafidrivotra mafy noho mitondra eny, tena malelana aminy. Anatantsika amin'Andriamanitra no antsika izay mivavaka amin'ny firenena rehefa avy eo zany dia efa vao mihitsy ny cyclone mba tsy verina, fa dia tena mampalahelo ny fiainana malagasy. Fa misy zahatra zao mahita hoe marina ve ty zahatra tenako ity hoe any Antsirabe hono zao ny karoty ary ronjato ny kilao, dia any Mangenga nefa 5,000 ny kilao. Tena mampalahelo misy zavatra tsy mifandanja. Ohatra hoe misy zavatra mampitiana kisaka ohatr'izao dia miparitaka daholo dia miaina tsara daholo ihany no malagasy. Tahiny tompontsika rehetrarehetra ndao ary menofinaritra mitety dia ao ny antetitsika tohitra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany ndao ary.
Alleluia, soratsika n'Andriamanitra zany izy zany a hotahiny tompany isika menakavy. Dao tsika avatrany a hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra atsika moa androany a dia iarahantsika amin'ny ranabavitsika Rosemina. Alleluia. Rosemina nitondrantsika ny tenin'Andriamanitra androany a dia andao ary ampandrosotsika avatrany a ranabavitsika Rosemina hitondrantsika ao anaty tenin'Andriamanitra. Dia rehefa tapotra ny tolo-teniny dia miverina eto indray za mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Iny tompo menofinaritra isika rehetra. Ranabavy Rosemina ato avao France ao Bordeaux izy ndao ary tahiny tompo Rosemina anao ny fitenenana. Andray anareo amin'ny fifaliana amin'izao atoky ny voalohan'ny taona izao nandraisa fanjara amin'ny fitoreteny eto amin'ny Andramokazao dia mankasitraka sy manonna fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Alleluia. Jerentsika moa avy hatrany ny toriteny izay hovakiana amintsika eto indray. Hitantsika ao amin'ny mpanjaka voalohany toko fahatelo. Mpanjaka voalohany toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Mpanjaka voalohany toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ny nisehoan'ny fahendren'i Solomona tamin'ny nitsarany azy roa vavy ny amin'ny ilay zaza maty. Izay ny soramandry hitantsika eto.
Amen. Ary tamin'izany dia nisy vehivavy jangaroa nakao amin'ny mpanjaka ka nitsangana teo anatrehany. Ary hoy ilay vehivavy anankiray, "Tranotranotra ianao tompoko lahy, izao sy ity vehivavy ity miray trano ary teraka tao an-trano aho sady tao koa izy ary noho ny efa velona atelona dia mba velona koa izazavavy ity." Ary izay roa vavy ihany no tao. Tsy nisy olo-kafa tao taminay tao an-trano fa izay roa vavy ihany. Ary maty tamin'ny alina ny zanak'ivavy ity fa voatsindriny. Dia nifoha matin'ny alina izy ka anaka ny zanako teo amiko tamin'ilay natory iny ao zanakavavinao. Dia nampandrimy teo an-tratrany fa ny azy maty no napetrany teo an-tratrako. Ary noho ny nifoha maraina ampinono ny zanako indro fa maty izy. Kanjo rehefa nifantariko izy noho ny maraina dia indro fa tsy ny zanako naterako. Ary hoy kosa ilay anankiray, "Tsia, fa ny velona no zanako ary ny maty no zanakao." Fa hoy indray ny anankiray, "Tsia, fa ny maty no zanakao ary ny velona no zanako." Izany no teniny teo anatrehan'ny mpanjaka. Ary hoy ny mpanjaka, ny anankiray manao hoe, "Ity velona no zanako ary ny maty no zanakao." Ary hoy kosa ny anankiray, "Tsia, fa ny maty no zanakao ary ny velona no zanako." Koa hitondray sabatra aho, hoy ny mpanjaka. Ary nientiny ny sabatra eo anatrehan'ny mpanjaka. Ary hoy ny mpanjaka, "Sasao ny zaza velona." Ka omeo ny anankiray ny antsasany ary ho an'ny anankiray kosa ny antsasany. Fa miteny tamin'ny mpanjaka ara-vehivavy reny zaza velona satria nandevilevy ny fony noho ny amin'ny zanany ka nanao hoe, "Tompoko lahy io, tranotranotra ianao, omeo azy ihany ary ny zaza velona fa aiza vonina re." Fa hoy kosa ny iray, "Aoka tsy ho ainy, tsy ho anao fa zarao mihitsy." Dia namaly ny mpanjaka ka nanao hoe, "Omeo itsy ny zaza velona fa aoka tsy ho vonoina fa io mihitsy no reniny." Ary raha reny Israely rehetra izany fitsarana nataon'ny mpanjaka izany dia natahotra ny mpanjaka izy satria hitany fa misy fahendren'Andriamanitra ao am-pony ho entiny tsara. Amen. Teto ry havana, raha jerena ity tantara ity dia tena nisy dinidinika lehibe teo anatrehan'ny izy roa mirahavavy satria ny anankiray maty anaka ary ny anankiray velonanaka. Ny anankiray kosa nefa ny nampiasa kely ny afetseny satria tsy ho teo faty anaka izy, tsy te hanan-janaka, maty. Dia nalainy ny zanakavaviny anankiray mba ho azy satria te hanana ny velona izy. Ka nandeha niatrika fitsarana teo amin'ny mpanjaka izy mirahavavy satria ny anankiray nanana ny velona tsy resy lahatra fa zanany ilay maty. Ary marina kosa ny azy. Ny zavatra hita eto dia ny fiangaviana nataon'ny vehivavy raha fa ho sasahan'ny mpanjaka ny zaza satria nifanipika teo anatrehan'ny mpanjaka izy roa mirahavavy hoe, "Ity velona ity." Na anankiray koa mamilika hoe, "Tsy hay ny maty ity." Dia ny mpanjaka moa zany tena nanao fitsarana izy ary entitra ny fitsarana. Fantany mpanjaka tsara fa raha ho sasana io zaza io dia ho faty. Dia nefa izy nitsapa tsara ny fanan'izy roa mirahavavy
hoe manahoana sy manahoana ny toe-tsaina toe-panan'izy ireo. Dia zavatra hita nisy ny fandeferana satria tsy te ho faty tsy te hanany zaza io faty ry zareo. Fa ny anankiray kosa nilaza hoe sasao ary sady tsoanao no tsoay. Dia inona moa ry havana mampatombontsoa azon'ity ravehivavy ity raha ny sasana teto koa io zaza io. Tena ilaintsika ry havana ny fandeferana amin'ny fiainana. Ninona zavatra lehibe amin'ny fiainanao ninona zavatra tena hoe mampaniry fy anao, mamparary anao tena hoe mafy aminao ny ialany zavatra anankiray eo amin'ny fiainanao. Dia manana foana fandeferana amin'ny fiainana satria tsy misy afa-tsy ny fandeferana sy fitiavana no zava-dehibe indrindra amin'ny atsika olombelona raha mbola mieritreritra ny moavy ny fiafarantsika eo anatrehan'Andriamanitra isika. Ny fiafaran'ity tantara ity moa dia nanome hitsiny an'ilay zaza velona ny mpanjaka tsy nivonoa indray ilay zaza fa mihaino ny fiangaviana nataon'ilay reniny velona tompokolahy io. Traritrantitra ianao omeo azy ihany ary ny zaza velona fa iza dia vonoina re. Fandeferana lehibe izany nataon'izany vehivavy izany ary fitiavana sy fandeferana no hita tamin'ity tantara ity. Ka mbola manamafy ihany eto ry havana amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Ilaina ny fandeferana, ilaina ny fitiavana. Izany no tena mahatsangana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tenantsika tsirairay avy. Misy ny fanatrehan'Andriamanitra amintsika raha vao zavatra roa ireo mipetraka amintsika. Matetika zavatra telo foana takentsika rehefa hoe tompotelo mamasan'andro izy gasy izay. Fa ity zavatra roa monja foana amin'ity tantara ity dia tena ahitanao tsara ny fanatrehan'Andriamanitra ao amin'ny tenanao rehefa mampiasa n'io toe-panahy amin'ny fandeferana sy fitiavana io anao amin'ny fiainanao. Jereo nge ny mpanjaka teto raha vao hitan'ny Israely izy nanao an'izany fitsarana izany dia natahotra azy izy ireo ka satria hitandreo fa tena hoe misy fanatrehan'Andriamanitra fahendren'Andriamanitra tao amin'ny mpanjaka Solomona. Te hijovavolom-belona aminareo koa moa zary havana satria taorian'ny fifadian-kanina dia tena nitakiako satria fantako fa mbola mety misy olona anoany mety misy manana alahelo amiko noho ny ambopoky rehetra tany aloha tany tsy mbola nanao mpanompon'Andriamanitra za tamin'izay. Dia nahatsiaro rehefa tonga ny fifadian-kanina dia nasesy ny fanahy masina andeha namonjy ireny namako izay efa nialako nandritra ny taona ireny. Dia dasa zany nanetry tena andeha nijery andreo ary teo za vao nahita hoe kay nisy nalahelo be tamin'ny fotoana izay nialako tsy nandrasa dia za rehefa nandeha niala tamin'ny tanàna iray dia lasa dia tena nalahelo ny namako rehetra teo amin'ny tanàna. Ka faly izy ireo rehefa nandeha niverina tany tamin'ny taorian'ny fifadian-kanina farany ity. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa mbola nataony niverin-dalana kely nandeha nampifaly ny namako izay nalahelo tamin'ny fotoana nialako tany. Dia fa fandeferana zao izay sady fanetretena ihany koa. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa nahatsiaro faly koa no nahatsiaro sambatra satria tsapako tsara hoe fahendrena ny fiarahamonina. Dia ohatran'izany koa ny Solomona mpanjaka teto izay nisehony fahendrena
tamin'ny tsaranan'izy roa amin'ny rahavavy mahatianaka io dia nitsarana izy ireo ary nitsapany fa nanehoany ny fahendreny tsy nivonoana ilay zaza satria fantany fa tsy sitraka Andriamanitra izany ary tsapany vahoakan'ny Israely koa fa tena hoe misy fahendrena n'Andriamanitra tao amin'ny mpanjaka io. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany era ankalazana ny anarany masina noho n'izany teny nasiony antsika izany anio dia mankasitraka antsika rehetra nahare ary fiadanan'ny tompony ao amintsika tsirairay avy any an-tokantrano any. Alleluia. Mankasitraka ihany koa ny pastera nanome fitenenana teto amin'ny Andramokazao nanao ny toriteny dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny ranavaritsika Rosemina tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay nentin'izay dia Jesosy any amaly fidianao mahereza dia mitomositra mitomova soavana dia mifanatera amin'ny ankonanao ranabavy Rosemina. Alleluia. Misaotra azy tsika dia misaotra anareo koa mankasitraka an'izareo satria mampahiry azy foana ny fankasitrahana izay ataonareo. Alleluia. Tantara mahafinaritra izy ity mpanjaka voalohany toko fahatelo ka hanomboka amin'ny 120 ka hatramin'ny 720. Ny nisehoan'ny fahendren'ny Solomona tamin'ny tsarany azo vavy ny amin'ilay zaza maty. Ny nisehoan'ny fahendrena nefa efa ao ilay fahendrena. Misy olona manam-pahendrena fa tsy mbola miseho ilay izy. Ary misy olona iray mécanicien mamboatra tomobile mahay tsy afaka hita mihitsy izy hoe mahay raha tsy misy tomobile io afaka ampisehoany ny fahaizany. Misy olona be dia be misy zavatra ao anatiny fa raha tsy misy irika ahafahany maneho an'izy dia tsy fantatra mihitsy hoe nisy an'izay tany anatiny. Alleluia. Isaorantsika n'Andriamanitra koa zao fandarantsika izao fa misy ny mahay mitovy-teny ary nasiny zao fandara zao mba ahafahana hita isehoany ny fahaizantsika sy ny ampiasan'Andriamanitra antsika. Fa eto dia nisehoan'ny fahendren'ny Solomona tamin'ny tsarany azo vavy zany hoe teto zany nisy fitsarana natao mba hampahendrena ngeza be. Alleluia. Tamin'izany dia nisy vehivavy hijanga roa nakao amin'ny mpanjaka nitsangana teo anatrehany. Ary ilay vehivavy anankiray tsaranitra ianao tompoko lahy zazy ty vehivavy ty dia miray trano ary teraka atao an-trano sady tao koa izy. Ary noho efa velona teloana dia mba velona koa izy zazavavy ity. Ary izay roavavy ihany ny tao ary tsy nitsotrokapa tao aminay tao an-trano fa izay roavavy ihany. Ary maty tamin'ny alina ny zanak'izavavy ity fa voatsindriny. Dia ny fomba matinala izy ka naka ny zanako teo amiko tamin'ilay natoriany zanak'izyvavinao dia nampandriny teo an-tratrany fa ny azo maty napetrany teo an-tratrako. Ary noho ny fomaraina ampinono ny zanako dia indro fa maty izy kinatso. Rehefa nofantariko izy no maraina dia indro fa tsy ny zanako naterako. Ary kosa ilay anankiray tsia fa nivelona ny zanako ary ny maty ny zanakao. Fa indraindray anankiray tsia fa ny maty ny zanakao ary nivelona ny zanako. Izany ny teniny teo anatrehan'ny mpanjaka. Nisy fifamaliana, nisy fifandirana. Tsy hitanao intsony izay marina sy diso. Misy fotoana tsika sendra zavatra ohatr' izany. Any ny ilantsika fahendrena, ilana fahendrena. Misy zava-dehibe fahendrena. Tany fianaranay taloha tadidiko mandraky ty ny androany. Amin'ny PP akady vato tsy haiko na mbola ao izay soratra izay. Rehefa hiakatra ny tohatra, miditra am-pianarana eo akady vato taloha, miakatra ny tohatra ohatr'izao dia miakatra ny tohatra ohatr'izao. Dia velona mahitsy ohatr'izao. Dia tonga dia misy rindrina. Dia misy soratra dia manao hoe ambony noho ny volamena ny fahendrena. Isan'andro vao tsy nampianaranay akory io, tsy nasiana namaky an'io izay.
fa noho ny fahitana an'io isan'andro dia miletika ato anaty saina mandraky ty androany tadidiko na le soratra mbola tadidiko misy fa soratanana ohatry ny soratanana ohatry zao a rindrina fotsy dia soratra maitso dia misy voninkazo kely a misy voaloboka kely anankiroa aty amin'ny sisiny veloboka violet tadidiko tsara mandraky ty ny androany ole teny hoe ambony noho ny volamena ny fahendrena ilaina ny fahendrena ninninna eo ampelantanantsika ninninna fahefanana anatsika ninninna grady ananatsika ninninna hery na herittsandry heritsaina herim-batana ananatsika ka tsy misy fahendrena dia zava-poana ihany zany ry havana satria eto dia manoloana zavatra tsy ilaina fisainana tsy fisainana ny ilaina eto ary tsy hery ny ilaina eto tsy fahefanana ny ilaina eto tsy grady ny ilaina eto fa ilaina fahendrena ny ty fitsarana ity ilaina fahendrena zay taloha rehefa manao filozofia dia atsika zay nianatra filozofia ny atao hoe filozofia mazy dia hoe fahendrena ary ny filozofa ny mpampianatra filozofia dia mampianatra atsika hikatsaka hatrany tsy mety tapitra mandra-pialatsika ety an-tany dia ny ataontsika ety dia mikatsaka foana ny atao hoe fahendrena mikatsaka foana ny fahendrena ary ilaina ny fahendrena ary ilaina ny fianarana ny fahendrena ry havana eto zany a isy fitsarana ary tena ilaina ny fahendrena voalohany indrindra nisy eo amin'ny fahendren'ny Solomona eto dia zao vehivavy janga anankiroa no niona taminy teo fa niza tonga teo na dia vehivavy janga aza ny tonga teo tsy any amin'ny resaka janga ny problème eto fa tonga ny mpanjaka ihaino azy tsy problème fijangajangana ny olana eto tsy problème resaka inona fa resaka zazamaty zany nge dia filana fahendrena raha olon-kafo zany nareo ary jangako na mandeha any daholo fa olona janga ohatra tsy nisy rary no anizaniza fa eto napetraka ny mahavehivavy janga an'ireo fahendrena zany napetraka ny mahavehivavy janga an'ireo fa iresaka momba ny problemany eto ke ravana raha tsisy fahendrena Solomona zavatra fa noho ny soeteto izy reo izany lapako hoe inona problème reo tanana teo dia mandeha vehivavy janga mpanjaka endry io alleloia ary za mino ny profina filohanay taloha dia nanizingizina jesosy nareo ingy izy izy filozofy jesosy hoe filozofy fa diso izy jesosy mpaminany jesosy andriamanitra fa za tena mahita atao amin'ny baiboly fa raha misy filozofa atao amin'ny baiboly dia Solomona satria ny atao hoe filozofia dia fahendrena fikatsahana ny fahendrena fampianana ny fahendrena ary raha nisy olona nanam-pahendrena atao amin'ny baiboly dia Solomona ka diso ny profina filohanay fa Solomona ny tena filozofy matanjaka sy ngeza izay tsy voasoratra tany amin'ny fianarana filozofia nisy zany Solomona zany za dia resy lahatra fa resahantsika rehefa moa zany fa misy filozofa ngeza be eto miresaka amintsika filozofa tena manam-pahendrena alleloia tsy mora ny hitsara ny zavatra io metezanao amin'ny toerana misy olona miady aiza ny ahafantaranao ny marina amin'ireo ahoana ny hitsaranao an'izany ady zany tsisy azo andarana izy roa ary eo hitany nahajangatra zareo zanako io e tsisy an'izany raha fa zanako io aza miteniteny foana zanako io hita ihany na vehivavy janga anankiroa anazy sady sanany kosa io eo zany mety tena fetsaka na le ambany tanàna be reniny teo fa tsy mbola zanako ny problème ny Solomona ny problème ny Solomona manoloana olana ovahana ny olana alleloia ovahana ny olana andiny 7 hoy ny mpanjaka
ny anankiray manao hoe ty velo ty zanako ary maty ny zanakao ary ndray kosa tsia fa ny maty ny zanakao ary ny velona no zanako jery zany Solomona zao ny zavatra mitranga hoenjany ty ary raha mpanjaka hafa io dia nitady Sadoseo mpahay lalàna Sadoseo mantsy mpahay lalàna raha mpanjaka hafa io nitady mpanolotsaina raha i Nebokadnezara io nitady an'i Daniel ary raha i Farao io nitady an'i Josefa. Alleluia. Ary raha isika io dia nitady an'i Jesosy, nitady ny fanahy masina satria tsy vitan'olombelona ny haman'izany olona izany. Fa i Solomona kosa efa azo meloa ny tolotsaina avy amin'Andriamanitra. Eo ambony eo raha mamaky tsika dia nangataka fahendrena i Solomona. Voalohany indrindra aloha dia teo amin'ireo vehivavy ireo ny famaly dia efa nodinihan'i Solomona ny fomba fifamalian'ireo. Izy tsy adala. Any amin'ny Obrona misy teny aza malaky miady aza malaky aza maika niady. Obrona toko fa any zany meko anareo izany teny zany so dia misy ilanareo azy. Obrona toko fa 5:20 misy teny mihitsy hoe Obrona toko fa 5:20 ny ten'Andriamanitra hoe aza maika andeha hiady fa andreo tsy ho fantatrao izay atao amin'ny farany rehefa omeny namanao enatra ianao. Ny olona endry tsy maika hiady. Ny olona endry mandinika aloha. Halleluia. Rehefa misy zavatra zany mitranga aza maika hiady aloha. Mbola tsy fantatrao ny zavatra izay hitranga eo. Mbola tsy fantatrao ny fitsimbadiana io. Mbola tsy fantatrao aniza ny marina, aniza ny rariny. Matetika misy fotoana dia tonga dia mietsika izay. Avy eo fantatsika hoe tsy izay ilay izy. Avy eo dia fantatra an'izay. Ny atao ihany vavidomona rehefa ohatr'izao misy fotoana tapaka io. Dia mikatona fotsiny tsotr'izao ilay Facebookinao dia tonga dia miverina mitady an'ilay page io nareo dia tonga dia andramoka izy ao akiradio dia tonga dia miverina io ny tediavina dia tonga dia tapaverina ho azy. Na za koa ny eto manana retory anankiroa eto fa tapaka ho azy dia miverina foana. Izay mihitsy ny ataon'ilay Facebook izao. Tsy natahotra Solomona hitsara n'ity ady ity. Za mahafantatra olona izay tena iko anareo fa mahery izany olona izany ry havana manam-pahendreny mpanompon'Andriamanitra. Fa raha maha-problème izany ohatran'io Solomona eto io tena manaiky an'izay mpanompon'Andriamanitra izay olana izany tonga eo amin'izany fa tena manana tolotsaina amin'ny famahana olana tsy takatry ny saina. Misy fotoana misy olona izay manambady dia nisaraka tamin'ny vadiny dia niaraka tamin'ny ranabavy anankiray. Dia le vadiny io rahalahy io taloha mpiara-bavaka amin'ilay mpanompon'Andriamanitra taloha dia efa tsy mifankahita intsony. Dia le izy mivady le lehilahy nisaraka tamin'ilay vadiny dia niaraka tamin'ny ranabavy anankiray niaraka teny dia tratra ny problème. Tolona olana be dia tonga tao amin'ity mpanompon'Andriamanitra ity hoentina ambavaka. Fa vao hitan'ilay mpanompon'Andriamanitra ilay izy mivady kely, ilay izy mpifamofo kely dia mitsoaka satria mifankalana atao anaty tevina fiangonana mahafantatra ny tantara fa hoy ilay mpanompon'Andriamanitra aseho verina ity izy fa voalamitsika io problème io.
voalamina eo izy tamin'izany zay tena hoe ahoana ny fomba andaminana an'izany komplike ngenavan'izany ady zany zany problème zany tozetra ty fa voalamintsika zany miaraka amin'i Jesosy alleloia tsy haiko tsao zay nandaminany azy tany moa fa tsy nidirana lalina tsony tamin'izany amaolana ary ny fiainatsika dia miatrika olana miatrika safidy misy fanapa-kevitra mila raisina foana isan'andro ny mahatonga ny olona manao fahadisoana dia ny tsy fahalalana ny zavatra izay tokony natao dia hanerin'ny olona misy olona anankiray zay manam-pahendrena be mihitsy dia mpananatra ny olona foana izy misy olona ohatro zao anaovana an'io dia nanontanian'ny olona izy hoe fa mba ahoana ny anananao an'izany traikefa rehetrarehetra fahafantaranao an'izany dia izy hoe traikefa eo izy efa nisy ohatran'io ataloha dia nanao zavatra diso dia fantareo tsy izay ny tokony izy fa ity dia izany atoroko anareo rehetrarehetra izany efa avy nanao diso tamin'ireo vao mandrovana marina amin'ireo izany hoe nen'ilay olona efa antitra izy vao mahalala ampahany amin'ny fahendrena vokatry ny fahadisoana izay nataony taloha azonareo natonga fahendrena teo amin'izany ny fanaovany fahadisoana ka raha itsika reto nanao fahadisoana anankiray roa telo foana vao halalany tena marina teto izany nisy fahadisoana afaka nataon'ny Solomona fa eo tsy mbola nisy fandroana io ka hoe efa nisy olona ohatrany dia tatiny safara dia zaraina roa dia ohatr' izao dia izy ohatrany ihany le nitranga tamin'ireo mandeha vao io vao hitranga ary nefa dia misy aina zaza anankiray eto ao anatin'izay zavatra izay ilaina ny fahendrena tena ilaina ary androantsika ao anatin'ity fotoana ity samby hangataka tahaka ny Solomona nangataka an'izany fahendrena zany i Solomona dia tsy olona zokiolona fa i Solomona dia azo lazaina ho zandry Davida ary kely ary dia resy lahatra hoe mbola zaza loatra Solomona nanana iady Davida reny rehefa amin'ny fitondranana ny Solomona jereo izy Andriamanitra fa mbola zaza loatra izy zay nareo tsara ity ny vavaka nataon'ny Solomona ao ambonimbony ao mpanjaka voalohany toko fahatelo ihany fa eo amin'ny andininy fahafito any ankehitriny Jehovah-Andriamanitra ianao efa nampanjaka mpanomponao andimby any Davida raiko nefa za dia mbola zaza ihany ka tsy fantatra akory izay fivoaka sy fiditra mbola zaza tokoa izy to 70 taona i Solomona tamin'ny vavaka tamin'ny fotoana io 70 taona mbola kely zany izy avy 70 taona izy miaraka amintsika eto fa manangatanina kely zay 70 taona tonga eto izy tsy 72 tsy 70 fa ny 70 izy 70 taona tonga eto izy androany halleloia ny ten'Andriamanitra hoe mbola zaza sady mbola zaza ihany ka tsy fantatra izay fiditra sy fivoaka marina izany mbola zaza loatra izy fa mahazaza anazy loatra fity 70 taona marina fity amin'ity taona ity raha mariony 74 mbola zaza izy fa zaza nalala ny tokony ataony fantany fa marefo izy fantany fa kely izy misy filozofa anankiray zay Joubert ny anarany filozofa frantsay tadidiko zay tenin'izay manao hoe ny fahendrena izy izy no fedinany ampalatana-ny olona faible la sagesse et la force des faibles la sagesse et la force des faibles zany hoe ny fahendrena faible zany ianao dia ny fedina eny aminao ny herinao dia fahendrenao sisy tsy sandry tsy sainy fa fahendrena ange mahatonga andreny hoe zay mangina ohatra volamena zay mangina volamena ny naviresaka ohatrohatr'izany ny fandreseko dia ny antoko tsiraikitra aminao ohatra misy fomba fiteny be deaibe zany mihitsiny marina zany tenin'le filozofa araka teniko tamin'izao hoe
filozofa frantsay Joubert zay anarany. Ny tena herin'ny olona reraka olona kely dia izy manam-pahendrena. Fa raha kely na zaza na tanora na sahirana fa manam-pahendrena dia matanjaka iny olona iny. Alleloia. Hoy ten'Andriamanitra, mbola ndao izy tsy fatotra akory zay voaka safiditra fizanga izy mbola zaza. Za dia mpanomponao ko dia amin'ny olonao izay mifidinao sady olona betsaka tsy tambo isaina ary tsy hitahisa noho ny amarony. Ko meo ampanomponao saina malady hoentiko mitsara ny olonao aezako manavaka ny sosi sy ny ratsy. Fa izy moa no mahay mitsara zao olona betsaka zao. Mijery ny paoziny Solomon, mijery ny toerana misy azy Solomon 7 taona. Raha Madagasikara zany karapon'olo ary tsy ananana. Fa hitondra vahoaka tsy tambo isaina. Ahoana ny hitondrana an'ireto? Ny lalàna amin'ny filoham-pirenena reny dia misy lalàna mihitsy hoe zao taona vao afaka mitondra firenena. Na be diplôma be aza zao taona vao, satria maninona? Mbola misy tsy fahamatorana foanao, mbola misy tsy fahendrena foanao. Manjary lasa tsy fantatrao ny indisy tsy fantatrao ny priorité eo amin'ny fiainana ho an'ny firenena ohatra. Za mahatonga ny hoe efa mitady asa ny mpiasa dia zay taloha mitady asa, taloha efa te hiasa dia mitady asa dia mitady mpiasa, mitady commercial na mitady chauffeur na mitady zavatr'otrao. Faravakely ny 30 taona. Zay nefa amin'io mbola vao 3 taona, 4 taona, 5 taona. Dia rovina ary vao ampy 30 taona mba hiasana. Efa inona loatra ary ny anton'ilay 30 taona vao zay nge mahay mitondra tomobile, zay nge mahay miasa, zay nge mahay mivarotra. Fa tsy raha isy mpampiasa. Ny antony dia zao mbola tsy matotra. Mbola tsy matotra. Ny olona manambady ray dia ny olona mihoatra ny 30 taona manomboka matotra izy eo. Alleluia. Azagaga zany nareo kely reo tsisy mandray fa zay miasa nefa zay diplômé. Diplômé nareo mbola tsy manam-pahendrena, ary ny fahendrena tsy diplôma. Ny vola tsy fahendrena. Ino zany? Ny intelligence koa tsy fahendrena. Tsy mitovy ny intelligence sy ny sagesse. Misy ifandraisany, fa mbola hafa ihany ny olona sage, ny olona endry, mbola hafa ihany. Ny farany hitan-tsaina sy ny fahendrena misy ifandraisany, fa mbola afaka misaraka ireo. Rehefa manam-pahendrena ianao manatsaina ho azy. Fa raha manatsaina ianao tsy manam-pahendrena dia manao foana. Au lieu de amboatra zavatra mahavelona ianao, olona rangahy anankiray Mikhail Kalashnikov, soviétique izy io, russe. Zaho izy nanenina, nandany rondoako namboatra n'ity basy ity. Mahatsiaro ireny basy Kalashnikov le entin'ny olona miady ireny. Satria raha firy izy hain'olona firy no maty no nalainy ity basy izay noforoty. Zany hoe nanana saina izy, intelligent izy fa tsy nanam-pahendrena. Raha mba eno zao izy dia nanamboatra ohatra hoe fitaovana mamboatra sakafo, mandrotsaka vary raika poka, mavita olona 3 andro tsy masiso ohatra. Fa ny azy basy matakadavitra no hainy no nampiasany ny sainy. Teneniko anareo hoe ny intelligent sy ny sage tsy voatery hitovy. Korona filozofia kely nataontsika izany androany. Fa zao ry havana, nangataka Solomon, mbola kely aho izy. Nefa manoloana an'azy zatra tsy azo kelana, misy vahoaka be dia be hoentiko. Ary izy tena meo saina malady aho hoentiko mitsara. Inona moa saina malady? Dia ry ambany misy teny hoe fo mihaino. Saina malady meo fo mihaino. Meno an'izy, meno an'Andriamanitra. Ny fahendrena ry havako
ny fahendrena tsy ny fahaizana filozofia fa ny fahendrena ilay filozofa ngeza be Solomon ny anarany dia fianonan'Andriamanitra satria ny faratapony amin'ny fahendrena dia Jehovah-Andriamanitra na amadika boky na filozofia malany vakina daholo ny boky ny Sokraty boky ny rehetrarehetra filozofa fantatrao niza na ho fitapotra voavakinao daholo ary bokina filozofa rehetrarehetra zay nisy nanoratra ka tsy ao aminao ny fahendren'Andriamanitra dia tsy endrenao fa ny faratapony amin'ny fahendrena dia Jehovah-Andriamanitra ary takatry Solomon zany dia tany ny nangatahany alleloia tany ny nangatahany ary avany androany dia teny aminao koa fa andaotsika hangataka an'izany amin'Andriamanitra andaotsika hangataka an'izany amin'Andriamanitra ary avana fa azotsika atao mangataka misy zavatra mila tsara itsika isan'andro tsy any anatin'ny fampianarana nataony Voltaire na nataony Sokraty na nataony izy ty le nanao le maminany ny hoavy be izy moa izy tsy tadidiko so ny anarany raha tadidinareo dia avereny le maminany ny zavatra hoavy efa voaminany daholo le nanao an'ilay totohatra miaka-midina izay mahavarina ny amin'ny château eto Frantsa eto misy an'ilay totohatra mifampitro re izy moa mety tadidinareo am'izay fa tsy tadidy tsy mety tonga tambavako ny anarany ry havana zay mianatra filo dia mba aloha zany hoany fa tsy zava-dehibe fa ny tiako tenenina hoe nangataka izy meo ampanomponao ny saina malady dia inona ny zavatra nitranga sitrako Jehovah ambany eo ry Einstein koa zao fa tsy Einstein le tiako tenenina fa tadidiko azo ihany zay rehefa avy eo fandiny fafolo ary sitraky ny tompony nangatahany Solomon zany zavatra zany ka dia hoe Andriamanitra taminy satria ny hangataka zany zavatra zany tsy ny hoela vela na ny arena na ny ain'ny fahavalonao ireo zavatra rehetrarehetra so zany amin'Andriamanitra hoela velona ny ain'ny fahavalonao vola sy arena samy azon'Andriamanitra omena fa tena nahafaly n'Andriamanitra nahitany Solomon nangataka fahendrena satria miainga avy eo Nostradamus zay mihitsy Damus tena misaotra Erika io le nitedavo io le tiako tadidina teto aminareo teto Nostradamus misaotra ny Erika ya sitrak'Andriamanitra dia tamin'io fotoana io amin'izay zany ary ny zavatra mahafinaritra misy olona raha asina mangataka tamin'Andriamanitra vola sy arena nangatahany dia nomen'Andriamanitra vola sy arena fa diny nangataka fahendrena dia rehefa tonga very vola sy arena tsy nandeha ny fitantanana vola sy arena vo hiverina amin'Andriamanitra mba omeo fahendrena hoy Andriamanitra raha iny nangatahanao voalohany dia nomeko anao alleloia amen fa ny Solomon fahendrena ny nangatahany nomena azy fahendrena dia nomena azy koa ny vola sy arena alleloia satria sitrak'Andriamanitra raha arena tsy fitantanana fahendrena zany tsisy dikany tena tsisy dikany ary tena manaonao foana dia jerinareo tsara ny olona samy hafa be mihitsy ny olona za misy zodahako zay ravana misy avaka kaiky izay miasa amin'ireny olona tena millionnaire milliardaire eto Frantsa eto tantarainy anay ozy nareo ny fomba fiainan'ireny olona mpanan-karena reny dia variana tanaka fotsiny ianao rehefa mba miara misakafo dia mitantaran'izy fotsiny izy
nataran'le fiainan'le olona any fa tena misy fiainan'olona tsy apozonao mihitsy eto tsy ohatran'izao fiainantsika zao ny fiainany tsisy idirany mihitsy fa misy zany karazana fiainana tsotra fiainan'ny tsaravabevoaka dia misy fiainan'olona miaina anaty zavatra tena hafa mihitsy dia tena samy hafa mihitsy na ny zavatra iainana ary eritretinareo tsy mihinareo tena eko zavatra ty misy eto Frantsa eto olona miliardera fa tsy manana tomobily dia tsy mino an'izany nareo tsy manana tomobily nefa tsika inona mahamaika antsika vao manamboly tomobily izy tsy manana tomobily tsy zany ny problème tsy manana fotoana hitondrana an'izany izy tsy manana misy fiainana hafa zay teneko anareo io dia izy mampiasa vola dia zareo mampiasa vola ao an-tranony eo ihany izy jero ordinateur izy dia zany tsy karazana asa ohatrany tsy fitadiavam-bola ohatry ny fitadiavam-bola antsika mihitsy fa tena zavatrafa tena hafa dia zavatra tiako tenenina antsika zany dia zao io ny zavatra rehetra rehefa ao ny fahendrena na voanjo aza ny amidinao fa manam-pahendrena ianao dia hitanao zany hoe mivarotra voanjo mavita trano fa raha ohatra le olona manana vola migony dia manao story amin'ny Facebook hitantareny mampino hoe anisan'izany olona mpanankareny io manana karazana sigara foana azy hoe sigara be reny 80 euro ny mba tantareny anareo zany fiainan'ny mpanankareny 80 euro ny vidiny sigara ray dia iny nefany foana mandinika fera mandinika business io zany izy dia tsy tonga eo amin'ny tapany koa dia arina tsy hoe ampiretinareo vao dia arina dia arakaraky ny fiasan-tsainy koa ny karazan-tsigara zay mily arakaraky ny habean'ny business ao ataony ny hiasan'ny saina no karazan-tsigara zay izy foana maro ny zavatra tantarainy teo moa fa zavatra tiako tenenareo hoe manoloana olana ny mpanjaka eto rehetra vehivavy zanga reto tsy nandeha tantany tsy nakany amin'ny mpahay-lalàna tsy nandeha nakany amin'ny loolona satria fantany fangezy ty problème ty mila entinaiza entina any amin'ny mpanjaka any amin'ny faratapony ary ny mpanjaka tsy afaka hiala eo ianao io ngary avany raha misy olona isika reto tena tokony afaka hitondran'olona karazana problème nareo zany teteanareo androany raha manana olana hovaninareo tsy hovaninareo azetina any amin'ny tolo fa eto eo mpanompon'Andriamanitra satria nahoana ny mpanompon'Andriamanitra manana fahendren'Andriamanitra dia misy famahanany olana io tsy voavahan'ny olona nianatra lalàna io tsy voavahan'ny olona nianatra tany am-pianarana io fa voavahan'ny olona manana fomiaina an'Andriamanitra voavahan'ny olona manana saina malady avy amin'Andriamanitra alleloia dia zao ny teren'ny Solomona ny anankiray izy ny teny anazy indray miteny hoe anazy inona ary ny ataoko tsy nanontany so izy inona ny ataoko fa fantany ny tokony ataony misabatra aho izy aniny 720 mpanjaka voalohany toko 7 aniny 720 koa hitondray sabatra ho ny mpanjaka ary nentiny ny sabatra eo anatrehan'ny mpanjaka ary ny mpanjaka sasoaroa zazavelona tsy nisang izy tsy nitsika izy ary izy tsy hanao an'izany Solomona tsy mpamono olona fa na izany azy tsy nitsika izy ary tena nammebaika izy aleva sabatra aleva le zaza andao to dia sasana anankiroa avy zay fotoa zay
ny atsasany menany ray dia ny atsasany menany ray alefa tsisy memeo tsisy sanizany tsisy hoe mipimaso moa dia ataovy an'izao fa tena sosamanina aiso dia tonga dia sasao roa alefa andiny ny fahinina ambyroapolo teo eo ny teny tamin'ny mpanjaka raha vehivavy reny ny zazavelona mbola tsy fantatra hoe reny ny zazavelona izy eo fa defa atsika hoe reny ny zazavelona fa ny teny tamin'ny mpanjaka raha vehivavy nanao hoe tompoko lao tsaranitra ianao meo azy an'ny zazavelona fa zavonona re iny natoka azy nanao an'izao eo ambony eo nandevolevo ny fony no ny amin'ny zanany nandevolevo zany ny fony tany tompo me manambotso nandevolevo zany ny fony hitanao hoe ontsa ny fo nalahelo matsiary mare hoe ty ve ty vovonona ve ty zazy ty le anakiray mahona ny teneniny ozy le anakiray aloha le vehivavy voalohany nandevolevo ny fony no ny amin'ny zanany ka hoe tompoko la ohatra ranitra anao meo azy any le zazavelona le aza vonona re anka andrekaiko aza vonona le zazy fa ho kosa ndray oka tsoasa tsoanao fa zarao mihitsy raha samy tsisy tompony e misy osaina angasy ohatr'izay mantsy raha samy tsy manana ko alao mihitsy samy tsisy e ny azy amin'io efa maty tsy problème ankora maty ny amin'ny hafa dia fantatry Solomona teony eo satria le zazaray le ramatoray tratran'ilay fovoakasika ary Solomona dia mahay tenin'Andriamanitra Isaia 7:20 misy teny manao hoe Isaia 7:20 Isaia 7:20 manao hoe mety manadino ny zanany nono va ny vehivavy ka tsy amindra fo amin'ny zanana loka ny kibony eny mety manadino ihany izy za kosa tsy mba manadino anao zany ny atao hoe reny raha ny tena marina tsy manadino ny zanana nono ozy ny Jeremia 3:30 andininy 20 meko verset anao zanako mafinahitra va Efraima zanako malalako va izy dia fahatra mpatsiaro aisaky mitezitra azy noho izany dia onena io le onena io le fo mandevolevy onena azy ny foko amindra fo aminy ho Jehova fondreny zany Hosea 1:20 ray zany verset zany Hosea 1:20 andininy 9 hataoko ahoana ny fahafohanao ny Efraima na ho fanolotra anao ny Israely hataoko ahoana ny fanaonao taka ny Adma hataoko ahoana ny fametraka anao taka ny Zeboima onena ny foko mafiloatra ny alaheloko onena ny fo nandevolevo ny fon'le vehivavy tato toy Solomona hoe ty le araky le tenin'Andriamanitra io ny tena reny alohany ohatry ny anikongy ihany aleo amidy dia mavelona any aman'olona toy izay maty eto am-pelantanana raha nitazomy teo am-pelantanana iny ka nidrikiny izy dia nisasana roa le zaza dia maty tsy riavana nalohany velona dia fantatry Solomona le izy tanteraka ny ten'Andriamanitra mpanjaka voalohany 5:7 ary Andriamanitra nanome an'i Solomona fahendrena sy fahiratatsaina be indrindra ary fahalalana betsaka taka ny fasika amoron-dranomasina inona moa no nangatahan'i Solomona tary hoy Solomona ianao na mpanjaka mpanomponao andiby an'i Davida raiko nefa za dia mbola zaza ka tsy fantatra kory izay fiditra sy livoaka ary izao mpanomponao dia olonao izay nifidinao sady olona betsaka tsy tambo isaina ka tsy hita isa amin'ny amarony efa miteniny eo amin'ny baiboly hoe tsy hita isa tsy tambo isaina dia tahaka ny fasika an-dranomasina izy izay hitanareo Andriamanitra nanome saina an'i Solomona nanome an'i Solomona fahendrena sy fahiratatsaina be indrindra ary fahalalana betsaka tahaka ny fasika amoron-dranomasina zany hoe ampy an'ireo vahoaka be dia be ireo ny fahendren'i Solomona ampy ho amin'ny isambatan'olona hitsarana an'ireo olona rehetrarehetra.
Amen. Ry havana. Dia teny aminao manao hoe sambatra ny mpanjaka. Sambatra ny olona tamin'izany manana mpanjaka hetry. Sambatra ny olona tamin'izany manana mpanjaka hetry. Mahivavaka isika mba hanana fahendrena ny filoham-pirenena rehetrarehetra, indrindra ny filoham-pirenena na Madagasikara. Fa raha manana an'izany fahendrena izany, androso ny firenena. Androso ny firenena. Halleluja. Mba ohatra zany hoe vola namboarina Colisée, mba namboarina mpahandalana, ohatra ny azy zany. Ohatra hoe vola anaovana afomanga, ividanana sakafo an'ny sahirana, ohatra. Misy fotoana angery havana, za zany tena resy lahatra. Mila entina mbavaka ny fitondram-panjakatsika. Retinareo, za mandinika aty andafy, aty aminay aty, isan'andro misy zavatra amboarina foana eny an-dalana. Aty masy ny olona to dia menimenina, to dia mitory, to dia mahitraka taratasy eny amin'ny commune na eny amin'ny mairie eny, rehefa misy lavadavaka ireny ny lalana hoe asy mando vola, mando taxe, mando impôt, maninona ny lavadavaka sy mando tomobilinay. Aty aminay aty, na any amintsika aty andafy, aty Frantsa, dia misy fanamboarana foana. Dia misy zavatra amboarina foana, fikojakojana foana io lalana io. Aty aminay zao misy portion analalina lavabe zay amboarina. Dia isaky mandalo eo, satria mandalo eo isan'andro dia zao foana no anaty saiko. Mahavariana ty mbola tsy nahita président frantsay tonga teto zany dia nampandihy an'i Patrick Bruel ohatra. Hoe manao fampisehoana zany Goldman na Patrick Bruel hoe vita ny lalana ity. Sisy nasolo tena mivita ny olona mandeha, ny olona tsy tia lalana zany. Mandeha fotsiny ny olona, vita ny lalana. Tsisy alelokory ary ny olona fa rarina amboarina lalana ozy ny olona. Isany amboatra. Za zany mandika hoe any amintsika misy zavatra vita dia maka pandihy, maka bira, dia mandany vola dia mamaky champagne. Nefa iny vola lany tamin'iny afaka nanamboarina dia lalana 10 metatra ary. Nareo tsy mandinika an'izany aloha e. Za tsy hoe manenjika fitondrana, fa za miteny amintsika hoe tsika mila mitondram-bavaka ny fitondram-panjakana malagasy mba hanana fahendrena ohatran'ny Solomon. Misy ohatra hoe misy zavatra vita. Ndraindray angeny avy ohatry ny misy fotoana zao hoe misy autoroute atao. Fety ingeny zany tao zany. Hay zao le autoroute zao ny fanomboana izy. Ohatry ny fotaka any. Dia le vola lany, ohatra zay andehanao ny fety ingeny tsy maintsy naka hôtesse, vola. Au sonorisation, vola. Na dia ny déplacement ny tompon-dray mpanjakana rehetrarehetra, vola. Dia reny hoe zao tsy afaka navitana ohatra hoe misy olona zao tena ny ambany tetezana, tena hoe tsy manitsika ary avana mba malela kely ity mba mizara-boty fotsiny mba tena misy fetrakeny amin'iny hoe tsika reto angonina ny 10 euro, angonina ny 20 euro, dia mavita zavatra kely. Mila entina mbavaka. Za zao nahita any Madagasikara misy député mizara fanomezana amin'ny olona domy nomena, domy izy. Ataminona moa domy. Izy ny tokony hanao domy, le olona tsy miasa ireny manao domy kosa aloha mialatsiny. Ary mety isy olona mena domy dia tsy asa dia hanao domy pasoy dia miloka domy dia fahaleriny olona mena domy. Ny Kristy tonga ny cyclone domy nomena. Za tena miteny anareo mialatsiny aminareo, mety misy sorenampo hoe manenjika fitondrana. Za tsy manenjika fitondrana, fa za mivavaka mba hanampahendrena ny fitondrana malagasy. Hitako hoe tena ilainy zany. Halleluja. Ajanontsika eo zao dia lasina rehefa mpanohatra eo fa ny tiako tenenina hoe tonga ny fahendrena. Tonga teniteny le aza vonoana re Solomon io ndray. Omeo azy aoka tsy vonoana fa io mihitsy ny reny. Ary nare zany rehetra zany fitsarana nataon'ny mpanjaka zany ny olona dia natao hatramin'ny mpanjaka izy satria hitany fa misy fahendrena Andriamanitra ao am-polo entiny tsara. Io nge le fahendrena nangatany. Inge le fahendrena nangatany.
Ary io a tsy ny vahoaka reny no natao hatramin'ny mpanjaka sy ny tolagaga fa nisy olona lavitra be. Misy azana te any amin'ny mpanjaka voalohany toko 10 any misy azana te mpanjaka vaviny Sheba, mpanan-kareny zany nandeha lavitra be. Mitondra eo amin'ny Solomon naninona ieny fotsiny fahendren'ny Solomon. Ka zany fahendrena nomen'Andriamanitra Solomon voalaza fa tahaka ny fasika tsy voatanisy zany ngeravany ampitantaraina nge zany araka ateko taminao hoe raha mbola citation filozofika rehetrarehetra io Solomon nefa nanao an'izany be dia be. Za mangataka aminao androany nake tsika mba nanao kilalao kely mba sokafo ny baibolinareo, sokafo ny baibolinareo azafady dia sokafy ny bokin'ny mpitoroteny. Izaho nefa nanokatra baiboly, miporofonety zay nanokatra baiboly. Sokafy ny mpitoroteny dia manokana amin'ny mpitoroteny toko 1 hatrany amin'ny mpitoroteny toko 12 dia sokafy ny baibolinao dia manoraty aloha eto amin'ny commentaire eto zay teny hitanao ao na mahakasika anao na sendra masonao fotsiny dia soraty eo citation amboniny citation an'ireo filozofa rehetrarehetra ireo. Amen. Vao manomboka fotsiny dia zao ny teniny. Ny solomandy dia hoe fitarihan-teny milaza mazava-poana zatretra. Ny tenin'ny mpitoroteny zanaky Davida mpanjaka tany Jerusalema, i Solomon mantsy io. I Solomon no noratra ny mpitoroteny. Andiny voalohany, zava-poana dia zava-poana hoy mpitoroteny. Zava-poana dia zava-poana, zava-poana ny zavatra rehetra. Io tsara ny rono ny ray ozy izy Marizô. Onge misy ilay mifaliry zatovy dia ny mbola tanora anao ka ny fonao mifalifalinao an'izay rehetra any amin'ny fahatanyrano ka mandehana. Halleloia. Mandehana any amin'izay sitraka ny fonao sy jeren'ny masona rehefa ko fantatra fa hitin'Andriamanitra ho tsara iny ianao. Eo ambony misy azany hoe izay fatra-pihevitra ny rivotra dia tsy hamafy ary izay mana ny raona dia tsy hijinja. Fahendrena ke zany ravany raha matahotra rivotra foanao tena marina raha mafy marina tsisy rivotra rehefa avao tsy hamafy mihitsy ianao. Mila risika amin'ny fiainana. Zay le hoe ceux qui risquent gagnent hozy ny fomba fiteny. Tsara ny laza sono ny menaka manitra ary ny andro aterahana sotranareo manoratra fa fahendreny zany ary tsy voasoratsoratra fotsiny reny fa fahendrena avy amin'Andriamanitra latsaka taopony mivoaka zay fatra-pihevitra ny rivotra ozy izy dia tsy hamafy ary zay manandraona tsy hijinja. Ianao manana kapoaka feno vo andeha mafy marina ty tsy handrivotra. Ndao ody lasa andrivotra ty satria raha vao mafy nao ka mandrivotra re dia lasa fotsiny le vo fa tsy mitodina eo amin'ny tany. Ka raha atahotra rivotra foanao dia tsy hamafy mihitsy ianao. Raha atahotra ny tsy hisy heno mihitsy ny toriteninao dia tsy toriteny mihitsy ianao. Ozy hoe olona 5 no mihaino. Manana volona ilay menakafy tokony mba ho ampiasaina. Marina aza mampiasa fa mbola krizy zao. Aza mampiasa fa mbola maina be mihitsy zao ny fidiram-bola. Aprimo ny vola nefa vola tokony nampiasainao. Fahendrena zany izay fatra-pihevitra ny rivotra tsy hamafy ary izay manany raona tsy hijinja. Dia tsy hijinjaina teto aminay zao poma vokatra amin'ny herin-taona Batongava ty aminay makapoma fa tsy laniny mianaka poma mirozaroza dia inona moa fa dia tsisy naraikinao tamin'izy ary tsy laniny akory. Izy koa rehefa eo dia teto ianao dia ohatry ny tofoka ho azy. Aza rehefa manany raona izy tsy hijinja. Ka raha manao ny raona ho avy ireo nefa tsy mandeha hijinja nefa ho avy ny orana misy raona nefa tsisy kory. Fahendrena zany. Zay raha azo fahendrena be dia be mihoatra n'izay rehetra talohako. So teny anaoka ny vavan'ny endo izy fa molotry sy ny adala kosa mitelina ny tena ny fisasana rehetra ataon'ny olona dia vavy zany. Aoka tsy alaka teza tsy anotarehanao fa mifatezena mihoatra zany tsara tahaka ny lova fahendrena. Halleloia. Fahendrena zany. Ary na dia tsy nilazana fotsiny ary fa i Solomon afaka teniny izy jerena ireo tsara zany dia efa fahendrena zany. Ole teny ny tenin'ny mpitoroteny zanaky Davida mpanjaka tany Jerusalema. Zava-poana dia zava-poana hoy mpitoroteny fa raha olona tsy nisy fahendrena io
ny teniny rakoto salamy mandrena manjaka Jean Radorfetra izay mipetraka eo Frantsa tompon'ny fandaran'andramoka izao vadiny mampiona ary tsy fantatrao dia le solasoly iny izy manao t-shirt fotsy izy matetika zavapoana hoy rakoto salamy marado teraka tamin'ny raha tsy fahendrena fa nanenariny ary tsy nitonony fahendrena zany fanetretena fahendrena ny fanetretena dia vokatry ny fahendrena ny fahanginana dia vokatry ny fahendrena fa tsy hoe nangina ianao voahendry fahendry ianao dia nangina aleo fahendrena toy izay fiadina sotra nay ao ny andro tao manino ao ny andro mezana tsara ny mianatra mafy ataon'ny endo ny zandy ny tenin'ny endo dia reo sotra anareo aza vela tonga heloko amin'ny tananao ny babanao dia aza manao masony anjere teny tsy na zany Solomon nataony nanoratra an'izany tsy voisy zaho zay tena mamaky anankiray aiza misy teny anankiray fotsy zao satria zay be fahendrena dia be alahelo ary zay mitombo fahalalana dia mitombo fahoriana ina zao dikan'izany dikan'izany hoe satria zay be fahendrena dia be alahelo ary zay mitombo fahalalana dia mitombo fahoriana tsika zao mitombo fahalalana tsy azo hohanina ny kisoa tsy azo hohanina ny ohatr' zao dia mitombo fahoriana tsika taloha tsika miditra izao zay karta rehetra zao tsika sao dia misy any zay tsy mihinana any mitombo fahoriana mitombo zany io alleloia tsara ny malahelo no ny fa na dia malahelo zany tare mety tsara ihany ny fo zay tia vola sy tsy eto voky vola ary zay fatrapiti arena tsy eto voky fitomboka arena fa zavapoana koa zany mahafinaritra le izy amen mahafinaritra be mamaky an'le izy so ny teny aloka ny vavan'ny endry fa ny molotry ny adalako zany mitenina ny teniny tenany tanareo am'izany zany rehetrrehetra zany raha tsy nanana an'ireo Solomon tsy afaka mitondra fanjakana izasy anao ty misy fanjakana mila entina na dia tsika re mpianakaviany reto hitondra ny tokantrano ike tsy vitatsika ianareo reny mpianakaviana ananatra ny zanakireo hitondra ny ankonana tsy vita io tsy vita io raha tsy mangataka fahendrena avy amin'Andriamanitra anzany resy lahatra fa tena ilaitsika ny fahendrena avy amin'Andriamanitra raha mba liny ianao dia aloantsika ary teny hoe Jesosy tena mba ampianaro fa lina Jehovah-Andriamanitra ampianaro fa lina fa misy fanjakana mila hofehizintsika misy fitsarana sarotra ataontsika isan'andro izasy ianao io dia misy safidy mila atao za miteny mihitsy hoe nanareo reny mpianakavianreo nanoloka ho ataonareo amin'ny ankonanareo ngeza mbola safidinareo fa angatao amin'Andriamanitra na ny sakafo andrahoako azy Andriamanitra mefahendrena ny hitondrana ny ankonana isika re mpianakaviana ilaina ny fahendrena angatahantsika zany sitraka Andriamanitra raha teo zany aoriana ty tsika rehetra hivavaka dia anao taka ny ataka zay nataony Solomon i Andriamanitra mba mila amin'izany koa mba meo amin'izany koa fa tena mila an'izany hotahiny tompany antsika tsirairay avy mino fa voaitsika izay afatra izay dia andao ary enoiritsika aoriana ty dia hivavaka avy hatrany isika rehetrarehetra alleluia.
ampianary ny fahendrenao ato. Sotranao zay Jesosy malala ny amin'ny fitiavanao Andriamanitra. Misaotra Jesosy io fa tena tianay tokoa ianao. Ary misaotra fa nampianatra anay indray ianao androany. Nampianaranao anay androany Andriamanitra. Tena nampianatra anay angetaeta fahendrena ianao. Nampianatra anay angetaeta fahendrena ianao. Misaotra Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fitiavanao Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fitiavanao. Misaotra satria tena tianay tokoa ianao Andriamanitra. Mba omeo anay koa zany fahendrena zany Jehova. Mba omeo anay koa zany fahendrena zany Jehova. Mba hoentinay mamakivaky an'ity fiainanay ity. Mba entinay mitsara. Mba entinay mamantatra. Mba entinay mandray fanapa-kevitra Andriamanitra. Misaotra Andriamanitra. Deranao zay, makalaza anao zay, dia manome voninahitra anao fa tsara ianao. Ary androany Andriamanitra dia tena hoe voatoriteto indray ny afatrao Andriamanitra. Dia tario lalana izay. Mba ataovy takan'ny mpanomponao Solomon omeo fahendrena. Omeo fahendrena Andriamanitra. Omeo hery Tompo. Tolory saina Andriamanitra. Fa mila manana fahendrena avy aminao zay ahafahanay mandeha Andriamanitra. Mamakivaky an'ity zao tontolo izao ity. Mamakivaky ny fiainanay. Fanapa-kevitra isan'andro san'andro Jehova no ilainay. Fanapa-kevitra raisiny isan'andro. Ary ho very fotoana zay Jehova Andriamanitra ho taraiky izay. Raha hitsapatsapany valiny sy hitsapatsapany tokony natao. Fa ianao Andriamanitra mianay fahendrena ahafahanay miaina an'ity fiainanay ity. Betsaka ny zavatra eo anoloanay mila fitsarana Andriamanitra. Omeo anay ny tolotsaina. Mba tsy hanaovanay foana. Mba handehananay amin'ny sitraponao Andriamanitra. Samy mangataka izy any tokantrano any Jesosy io. Omeo an'ny fahendrena vao an-danitra irotsaka. Ilatsaka ty anatin'ny foko. Ilatsaka ato anatin'ny saiko. Ilatsaka ato anatin'ny fanahiko. Tsy ho kristianina mpivavaka fotsiny aho, fa tena ho kristianina manam-pahendrena. Tsy ray mpianakaviana manana autorité fotsiny aho, fa ray mpianakaviana manana fahendrena.
tsy reny mpianakaviana manam-pitiavana fotsiny a fa reny mpianakaviana manam-pahendrena tsy mpianatra mahay fotsiny a fa zanak'Andriamanitra manam-pahendrena misaotra Jesosy malala fa tena ilaina izany ary tena zava-dehibe amin'ny fiainana io da io ary zay tsirairay avy reto zay nandreny teny hitombo fahalalana hitombo fahendrena ao aminao Andriamanitra ary dia petraka ao petratananao ny fandaranay mba ho mba ampahendrena foana ary ny teny aloky ny vavanay mba ho mba ampahendrena foana Andriamanitra nitondrana zao fandarana zao meo fahendrena foana izay Andriamanitra anatotosana ny adity aman'andraikitra anaovana ny asanao Andriamanitra tsy toa saotra Jesosy eo dia raha laza saotra tsy voninahitra ho anao raha misy tsy voalazako ianao malala ny mahasoa dia nangatahako anao mba hitahinao andreto olona tsirairay avy zay tonga ny ary torona fotoana na fitoromaso Jehovahandriamanitra ianao amaly fitiny tsirairay avy ary dia nitenjana vavy tsy azo dia volotsaingoana ilay vorona mpiaza tsy afaka hitsaingoka na dia voanankiray tamin'izay nafafy tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray tamin'ny toroteny androaniny devoly fa mamoa avy zato tena amponiny tsirairay avy zany ny anaranao Jesosy nangatahako izany halleluia amen hivavaka tsika ho an'ny firenena ndao mpandrosikena rahalantsika tojo avy any Allemagne hivavaka ho an'ny firenena tany tompo rahalahy tojo tany Jesosy pastera dia tany Jesosy koa tsika rehetra dia araka hivavaka tsika Jesosy malalo sotra betsaka Jesosy fa vita soma tsara be ny fandarana teto Jesosy nomenao teny ilay Jesosy dia sanandro dia mahazo teny vaovao avy aminay avy aminao anay Jesosy nomenao zany tantara momba ny fahendren'ny Solomona zany Jesosy tena hoe omenay tsirairay avy zany Jesosy ahafahana misefitra betsaka ny zavatra tsy maintsy atrehana isanandro mila fahendrena Jesosy na dia ho anananay avokotony ary ny zavatra tetra na ny vola ny fahaizana ny rehetrarehetra ka raha tsisy fahendrenao dia java-poana ihany anie zany Jesosy inona ny dikany Jesosy mikorotana fotsiny dia hitotongana azy rehefa rany Jesosy malalo fa tena hoe no fahendren'ny Solomona na taonataon'ny Solomona ahafahanay Jesosy tsara ihany koa ny adinay ahafahanay tsoko mandroso miaraka aminao Jesosy satria tena ilaina zany Jesosy raha nisy zavatra tena ilaina Jesosy dia izany hoe fahendrena fo miaino malady ny voaloha-karenany Jesosy dia ny finonanao hoe zany voaloha-pahendrena dia ny fankatoavana anao dia tena hoe ampionay ankatoanao ahafahany mahazo fahendrena avy aminao Jesosy malalo tena hoe tifeny ampilatanao Jesosy miemby rehetrarehetra dia anao nanokatra ny masom-panahiny ahafahany tena mandray an'izany fahendrena zany ianao ny androtsaka an'izany aminay tsirairay avy Jesosy malalo satria mila an'izany anay Jesosy dia koa Jesosy ny firenena dia tena mila an'izany ihany koa Jesosy atombohy avy mitondra Jesosy ny filoham-pirenena indrindrindrina Jesosy malalo mahafahany mitondra ny vahoaka betsaka Jesosy efa manafirofirotapitrisa ny malagasy mila olona manana fahendrena tahaka ny Solomona mitantana ny anak-Israely efa bebe ihany koa fa rehefa misy ny fahendrenao na manarivo na tapitrisany na firisy tsy olana tsony zany rehefa misy ny fahendrenao Jehova malalo tena hoe mba kasio izany amin'izay misy anazy any mety tsy haiko any lapasoana ohatrany Jesosy dia tena kasio satria ilaina anie zany Jesosy ny vahoaka malagasy ny Jesosy lasa mampalahelo satria arakaraka ny fitondrana ihany Jesosy mpitondra ihany dia tena hoe asesitseo avy mpitondra Jesosy dia ny vahoaka malagasy ihany koa Jesosy mba omeo fahendrena satria na miendry koa raha mpitondra nefa ny vahoaka tsisy anaraka an'izay tenenina dia zava-poana ihany fa tena hoe ianao ny amin'ny fahendrena Jesosy malala kasio amin'ny tananao mahery ny fony Jesosy mba hiova amen petoko ambavaka manokana koa Jesosy ny zavatra zay ianjadiny firenena indrindrindrindra amin'izao fotoan'izao Jesosy dia hitanao Jesosy ny cyclone Jesosy meo aza Jesosy tsy afaka efa hiverina indray zany cyclone Senezo zany Jesosy malala dia tena hoe angatahako aminao Jesosy satria dia potika anie Jesosy tena miakatra ny rano potika ny lalana ny tsisa Jesosy dia tena hoe petoko ambavaka manokana mba tsy ho tafiditra intsony zany cyclone vaovao zany amin'ny herinao masina Jesosy malalo tsy tafiditra zany ny rano masina ny anodidina Madagasikara
ny any amin'ny rehetrarehetra any Jesosy ny sisy tany rehetra tsy ho tafiditra eo, tsy ho tafiditra Jesosy malala satria dia mierina masina no omana satria dia any Jesosy misy ny havanay mpiara-mivavaka aminay any Majunga any rehetrarehetra any Jesosy dia tena hoe mierina masina Jesosy niaro anazy Jesosy malalo tena ny tena hitsahatra izany siklona izany Jesosy satria dia milanao Jesosy ny firenena, milanao ny havanay sy ny mombanay rehetra Jesosy malalo dia nao ny asa Jesosy tsy mana-tsakafo koa Jesosy amin'izao noho ny amin'ny siklona dia nao mitsinjo anazy manokana Jesosy mety hoe marary satria orana foana mety misy voan'ny gripa sy ny sisa Jesosy dia nao ny tena hitahany manokana mitsinjo an'ireny mahasoana Jesosy anasitany ianao androany amen dia misaotra Jesosy malalo ninahatra teo anao sandrahatana teo anao Jesosy sandrahata ianao miasah ianao Madagasikara-nay tena hoe tinainy ianao Jesosy mamitonainao Jesosy voninahitra teo anao sandrahatana teo anao Alleluia amen. Alleluia. Mankasitraka ny lalatoditsika tanaty vavaka matsiro mamy Jesosy any malofitianao dia maherezatra ny hatrany dia fiadana toko aminao sy ny ankonanao tahiny tompotsika rehetra tapitra koa ny fandarantsika raha mbola sy tonga ty amin'ny andro Jesosy dia enretintsika raha pisonareo amin'ny maraina amin'ny sivy iaraka amin'ny mampionana anaty vavaka maraina amin'ny sivy ora sasany alina kosa iaraka amiko atao vavaka fiambenana ny akiradio moa dia mandefaona any akiradio point radio 12345.com ahafahanao meno ny onjapeo akiradio mandeha andro aman'alina misy totezaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina napitso amin'ny folo verinao zao fandaran'izao amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito hariva misy toriteny foana samita iny tompo fanamariana kely fotsiny fa tsika moa misy olona meno ary mety misy olona mba tsy hoe mety fa misy betsaka ny olona manam-pahaizana meno tsika eto dia nisy fanamariana kely fotsiny tamin'ilay zavatra nyteneniko teo nisy an'ilay filôzofa anankiray nyteneniko hoe nanao an'ilay totohatra mifanena ilay hafa ny akarana hafa ny idinana izay tena nahavarina tamin'izany satria efa ela be dia efa misy natakatra an'izany dia tsy iza fa Léonard da Vinci izay sady filôzofa ny architecte izay ilay tiako nitenenina tsy nety tavavoakako toma satria manjary misy olona manam-pahaizana mety hoe miresaka zavatra tsy fantatra koa raha raha fa Léonard da Vinci izy fa tonga tao an-tsaikany ny farany nanao an'ilay tohatra mahavarina ao amin'ny château de Chambord aty Frantsa moa misy an'izany zay fa fanamariana kely tiako tenenina izy satria tsika moa nanay rehefa manaotra dia misy olona mijery dia sao dia mehezan'ny olona tsika miresaka zavatra tsy fantatra koa dia ilaina izay fanamariana zay samita iny tompo daholo raha fijerentsika amin'ny reto ho an'ny Jesosy ny voninahitra halleluia amen.